Nitondra zay voatsirambin'ny tanana ny Croix Rouge malagasy ho fanohanana ny komity miady amin'ny tsimokaretina coronavirus eto Nosbe. Fitaovana maro samihafa entina miaro tena no natolotra tamin'izany. Dia nanapa-kevitra izay eo amin'ny fotoben'ny ny Croix Rouge malagasy hanohy ny fiaraha-miasa ary nitondra tolo-tanana kely tena kely nentinay. Dia anisan'izany ireo miaramiainga avy any amin'ny ambonitsika dia misy ny masque chirurgicale, misy ny masque lavable dia matolotra ho an'ny bureau administratif eto Nosbe, ary misy ihany koa ny service lavable, misy ireo nitril chirurgicale izay nentinay, ary akoatr'izay mitondra ihany koa zay surchaussure. Teo anatin'izay ny gel hydroalcoolique. Ranomarina tsy afaka hiambo izay hoe avita ny zavatra ilainy Nosbe iray manontolo fa tolo-tanana ihany toy izay atao amin'ny toerana rehetra izay anaovana ny asa ao anatin'ny Covid. Izay no nentinay ao amin'ny Croix Rouge malagasy. Nandray ireo fitaovanareo ny filohan'ny komite, ny préfet de police sy ny médecin inspecteur izay nankasitraka izao tolo-tanana ataon'ny Croix Rouge malagasy izao.